Anjara Masoandro dia ampeny ny ajarandria Ravalomanana. Samomen'Andriamanitra ny anjara sahazavy ny olombelona rehetra, matotonga, velona sy miaina eto ambany masoandro. Samy tokony azo ny anjara masoandrony sy tara-pazavana ho azy avy matoa nomena tombonandro andalo amin'ity tany fandalovana ity. Indraindray nefa mahatsapy ianao fa toa aizina foana ny iainanao, toa mikitroka isan'andro ny lalana alehanao, toa tsy mety hita ny masoandro fa na ny atoandro aza dia toa alina ihany. Indraindray mieritreritra ianao hoe tsy misy olona miaina fahoriana ohatr' izao iainako izao eto an-tany, mafy loatra ny azo fijaliana sainao entiko. Misy fotoana rehefa kivy sy hamofo tanteraka. Ao anatin'ity tantara ity nefa no anapirofoko aminao fa misy ny rahona mandalo, mety andrakotra ny lanitra ao iny. Misy ny sedram-piainana tsy maintsy andalovana, ary tsy lainga fa mety ao anatin'ny mangidy sy ny mafaitra no ahitana mamy sy ny tantely. Mila andrasana ny fiposahan'ny masoandro, eny fa na dia hatramin'ny farafahatamperan'ny fofinainao ary. Marta! Fanakaiza indray ary le raha matodin'ny endrina velona iny. Isaka ny iray minitra vera nga dia atsoina foana fa tsy mba hita tao an-trano mihitsy. Ianao ty rivony dia ho tapaka lalan-drà tsy isy dika mihitsy ka. Ka mandreraka vao mihodina kely dia Marta foana. Amin'izay mivazavaza sy mihizatra ohatra ireny iny ireny. Ka misy ilako azy raha nga ty matoa miantso ah. Fa tsy voatery enjana hatramin'ny lalan-drà iny amin'ny andronao sy ny firifanao nge. Ho fatapika ianao fa dia miteny azay. Fa mety aminao zany raha velako amin'izao tsisy tokotaniny ny raha ato an-trano ato. Toa izany indray mantsy ny vanitianao sy ataonao fanalany eo. Jere moa izany iziko. Ianao ihany nge izao no kizitina amin'ny tsisy dikany eo e. Maninona raha atsona moramora fotsiny Marta dia izay. Sady tsy hoe lasa tsy hiverina tsony izy fa ato ihany e. Antanana antsika ary ngery vony mivevy tamboho mihoatra ny 3 metatra ny avony. Dia maninona e. Sady tsisy raraiko an'izany koa. Rehefa miantso dia tokony ho hitako eo ambany masoko foana izy satria piasa. Izay ny amin'ny fantatro. Ka toy izy ary dia ho hitanao ny vokaniko. Ary toa ianao indray aloha manampitrotraka e. Inona e? Aleo hidina fa ohatrany hoe tambatambazana koa raha angamba no raharaha nefa olona karamaina. Asana vola fafeny amin'ny varavarakely angamba mifetrentana ny volana karamako azy. Dia tandremo ary isosa ao amin'ny tohatra ao amin'ny tia tezeranao disy tafahotrako. Mangina ianao e. Mampime ahy ianao tika. Falozanao makaiza foana moa raha matoty? Sa velona ho tatakatra ny ampoti-tsofiko mihitsy io vavaka io izay ianao vao amaly? Ka inona? Ka ianao ihany ange madama no naniraka hanadiny hevitra rehetra tato ambany tato fa hoe izy vahino izy ianao e. Ka efa ady mifiry moa izay no nampanaovikanao dia izao zany vao vita. Maninona raha miteny fotsiny rehefa tsy anao e? Tsy hoe tsy vita fa... Tsy mila fanazavana. Isaka izay teny ny tomo mahita valy foana. Lasa mboarina ao an-dakozia ao. Mbola tsisy ninona amin'ny tokony ao nefa andro efa amin'ny 10 izao. Mbola miandry an'le hena alemy tsara nge za madama e. Ny akoatr'izay efa voahomako ao anaty frigo daholo. Tsy mila fanazavana aleo tao daholo izay mbola tsy vita miaraka amin'ny vava. Eny ary madama. Fenao very vony mba mieritreritra. Inona indray koa ny ianao e? Dia olon-dehibe ohatra niny ve dia izany ny faniratsirana taonao azy? Marina fa hoe piasa ato an-trano izy fa efa tsy rariny kosa izany fanambaniana taonao azy izany ka marina e. Ka mahaletra loatra ny saminy tsy firarahiny ataony ato an-trano ato Isaka izay teny enina dia mahita valy foana.
rehefa tsy hoe reraka dia modiny zanany iny foana ny alampahato. Ka na izany aza mba feriseritrereto ihany ny vavavoaka mbola ho antotra sy hananjanaka kongenao so dia anody ny teny alokan'ny vava. Azafady ary akia, ohatra miasa saina be koa neza am'le invité anao avy eo dia lasa kizitina be. Eny marina fa hoe talehana orinasa sy mpiara-miombona antoka amin'ny orinasa antsika daholo ny olona ho avy eo dia mila tomombana ny zavatra rehetra fa na zany azy mba olombelona konge izy iny Eno hafa efa ezaka. Fa hono misy zavatra hafa mbola tsy azonao nga? Tsy maintsy mbola andeha hivoaka any mantsy hafa tiako ampiana le whisky ao. Ka tsy ho taraiky any ianao? So mba ho tratro ny embouteillage any. Tsy andeha lavitra nge za hetsaka kely etsy any. Ay. Tsisy tsonka. Fa aza ela fotsiny ndry Eny lesy ividy an'izay fotsiny dia miveriny. Okay. Dia zao foana moa izany ny fiainan'ny tery Marta. Tsy misy fiafarany fa dia asa trano foana sy fanompoana lava izao. 5 taona tao anatin'ny fanasoavana ny tsian'ny tena. 5 taona tao anatin'ny trerotrerona sy latsalatsa. Vao mifoha amin'ny 4 maraina mandra-paharivan'ny andro. Indraindray ary moa dia efa eny am-pandriana amin'ny 12 alina mbola tairina fa misy asa ilaina maika na raharaha mbola tsy vita hono. Eny efa Anjara tsy maintsy trotroko angamba izao. Lahatra tsy maintsy babeko. Hoay, neny fa manino neny? Ay venao mbola tsy vita nga le lamba tao. Efa vita ka. Saika sotro rano kely fotsiny fa mafana be sady mangetaeta. Zany? Ety ary amin'ny 18 ary ianao aloha misotro kely fa ambiny nanaovako an'ilay zava-pisotro teo iny. Tsara kosa le izy sady mangatsitsika mafaketaeta be rineny. Ary sotroengana moa ty izy dia mandeha amin'izay fa fao daholo retsy very retsy. Mandeha neny fotoany Endre. Le fanontaniako tonga mbola tsy mivalin'ny ankory Fanontaniana inona indray tsy ny raharano atao fa ka sangeto nanontany aneny hoe fa ina ho mampitomany anao neny ngeto hitako ny tomany mihitsy Tsy misy an'izany eo ry feno fahazailaozanao mampiresaka fotsiny eo Mba fantatrao moa fa mandeha amin'nitra ny zavatra rehetra ataontsika eto. Ary tokony tomombana tsy misy tomika fa ratsy izany indray dia azo levolevy sy ateverantsika senao. Eny na tsy vaky ary neny dia efa azoazoko ihany nge mampitomany anao Aza be fanontaniana ary feno mandehana. Lasary ao fa ataoko vita tsara daholo mihitsy ny raharaha fa aza matahotra neny fa lazainy neny anazy zany le izy rehefa aveo zany Zaza mba mafilo mihitsy ka tsy hanaiky mihitsy izy zany raha tsy ho lazaiko azy daholo ny problemako rehetra. Ndry tena efa lehibe ny zanako. Efa tsapany ny fahoriana iainanay mianakato. Nefa raha mbola miaina sy mifoka rivotra koa ny oroko ry zanako dia tsy hamelako ianao fa tsy maintsy tafitako Afaka hoaiza moa tsika? Tsy maintsy miaritra eto satria abdala kale. Efa teto ny antombohantsika dia eto ihany ny hafarantsika. Rehefa midimy sasange zao tena tsy naneno indray ngamba andrefa ihany le vendrana iny matoa mbola tsy maheno olona ao an-dakozia ao. Aleo mihitsy aloha hitsangana hijery izay zavatra amin'ny trano ao indray ka.
ho tareto indray ny sakafonay mivady marina. Io ara ho ala efa nahiky fa tena mbola tsisy olona foana ato an-dakozia. Na ny varavarakely azy ity mbola tsy misokatra akory. Zany hoe mbola tsisy taitra an'izay ahandro sy anao sakafo marina zany le kamo velona ireny. Mahita reny androany. Fa zao very le tsisy sainy reto mbola tsy mitsangana ihany Lasa karakara zao dia zao ny sakafo fa romitra raha misy raha taitra nefa tsisy nininona hoaniny kory eo. Ndry ary iny ty vandravandran-kalany ity tsy ny asaiko ny atao ny atao fa Ka tsy afaka mitsangana ngenena ry madame efatra amin'ny alina izy nilazana rary andobe sady nangofotra be foana dia tsy nahita toro mihitsy. Za kely aza mba hivarotana sakabeloha madama. Ny akamoana mibetsaka mahavita mamorona retina mihitsy koa ve? Sa rehefa voateny tamin'ilay zavatra tsy nentina tao maly dia mianatra mamolaka? Azafady rery madame Vony fa Finina indray. tsy sanatria akory hoe aniry aretina ho an'ny tenako fa tena marary re ahy. Ay, dia raha marary eo ianao zany dia hijanona ho fato misary koa izay mivady. Sa izay mihitsy ny tanjonareo mianaka? Aleo re madama fa zany anao ndrara rehetra androany aleo mba kaina aloha io reniko ny angatahako aminao fotsiny hoe raha mba mety re tompoko dia inona indray izao? aleo mba nivoaka kely vity fanafody ho azy any felaniary rehefa aveo. Raha tsy vita daholo ny raha rehetrarehetra sy ny sakafo marina ao an-dakozia ao tsy ilaiko mandeha mivoaka any. Azo tsisy ka lasa karakara ny sakafo ao fatinao na? Fa maninona dia mitabataba be vao maraina ohatr'izao ry Vony mandreraka indray ato ry samy hatrany ambony ary maheno kitabanao fa misy inona ka zao ny ataondreo ka ahoana moa tsy atezitra tsisy mifo maraina izy mianaka fa marary ny raha marita nga dia tsika sy anao indray ngamba nyeritreretiny karakara sakafo ao dia hanolotra sakafo ny ao am-pandria. Ianao kosa inona ka dia anao fananiana arary ary ve izy ka na fananiana na tsy fananiana raha ngaty efa zao foana nge ny ataondreo ato oka izay ry Vony zavatra mora lamina kely zany mandehana ary feno ataovy zany ianao kosa raha marita manova akanjo mafana rehefa aveo dia miaraka amiko any amin'ny dokotera ianao rehefa avy misakafo fa efa mivadika do mihitsy ve ianao ry samy ianao ve ahoana andray vahinany amin'ny orinasa nge tsika rehefa aveo sao dia adininao ary tsy adiniko zany ka mandehana ary feno ary aingana fa amfito tsy maintsy tafaly eto dia miomana raha marita tena efa ho lasa dala mihitsy ianao ty ka. Hitanao tsara zany zao fa taritsika za manko efa niteny ka sitrapoko ary ve na tonga ny amboteazy fa sitraponao na dia lingilinga nitondra andramarita nakany amin'ny fatana dokotera tany fa aminjeny zany ry Vony fa tsy zesta na hitraitra ka tsy hitako mihitsy izay diranao amin'izany zanany efa andeha hividy fanafody ho azy dia nandrena misekoseko ohatrin'inona fiantrana olona tsy hanenenany iny izy zao lasa nodina alefantsika biso teo na azo fanafody dia milamina ny saintsika ny lamina zany zao ny sainao nefa ny olona miandrinao ny ampiasana tsy rarahinao rehefa tsy andry izy ry Vony dia mahazo mandeha sady zangy ny tompon'ny orinasa tsy izy mihitsy ny andidy amin'izay ataoko dia ataovy ariko mbola ho aniny ananao ty mampianta-piasy ty indray andro any aza menomenina fa vao mahela be le amboteazy ay atonareo mianaka fa ahoana ny tady angara mise saika anontany fotsiny aho hoe nanahoana ianao zay raha matao marita efa sitrana efa tsy dia maninona ka ay kosa nahazo an'le fanafody dia miasa lamy tena misaotra anao re zay raha mise tena narary ngeny inomaly iny tsy misy isorany zany ry feno atao ahoana ny fijery olona marary ato an-trano fa sao ialako tsiny aminareo mianaka ny toetra ny madamako ireny
hitako tena nasika sy nanao tsinotsinona nareo mianaka mantsy izy tatoato zay. Ka zay nge ny mampampiasanay azy ramose. Ataoko fa zony ny mibaiko sy miteny anay raha misy tsy mety sy tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny ataonay fa tsy amteritrerina sy teny anavina ohatran'ireny e. Na zany aza mba te hizara vaovao aminareo ihany a. Hoe ahoana zay? Tiako fantatrareo mianaka fa mandalo ihany io toetran'io e. Raha nandalo tany amin'ny dokotera mantsy zay dia nanambara izy fa amin'ny toejazy vao nivadiko ary efa 2 volana zao nkibony. Zany ve? Ie. Andray, vaovao mahafinaritra kosa zany ko. Dia arabaina zany ramose a. Misaotra betsaka raha Marta. Dia isy zazakely mitomany koa zany eto amin'ity trano ity rehefa kelikely e. Sady mbola matanjaka tsara hitaiza azy fa aza matahotra ianao e. Ka miomana ary fa dia ho bebe Marta indray ny fiantsoko anao atoato e. Ka tsy maintsy izany moko. Ary efa aonga madama ramose? Mbola tsy ao izy ka. Mbola nisy zavatra nijerena zay dia taraiky any ivelany any izy. Fa hoana? Misy zavatra ilanao azy nga? Ka saika mba hiarahaba sy hirarosoa azy zay mianaka amin'izao vaovao mahafaly zao ko. Alorony eny rehefa manam-potoana malalaka tsara izy ka. Rehefa le midina miresaka amintsika eny an-jaridaina iny ohatra. Sady tsy maintsy ho hita miandalana eny ihany ge zany e. Ary aleo aloha hiakatra any ambony fa toy izy ny raranareo e. Fa nga tsy hisakafo ramose a. Oako zao Marta fa tena mbola feno ny foko. Ohatran tsy mahatelilako. Eny ary. Faly be izy roneny e. Ka zany eky rehefa hoe anatarana ka. Sarobidy loatra nge ny zanaka ry feno e. Mety tsy ompitratra po ngamba ny hafalian'ny madama. Hita ho a. Mino kosa roneny fa mba hiova amintsika amin'izay izy a. Mety hanao andreny toetr'ireny tsony. Sa hoana ozy neny? Engane aky. Ary andao amita ny reto aloha e. Variany resaka fotsiny eto tsika mianaka. Manao madama. Andry, fa inona koa tia mahazo no mitsikitsiky sy miarahaba vao maraina? Mitady zavatra indray sa? So dia nisy tsy nety natao indray dia mila ranondranony amin'izay tsy bedy? Ka miarahaba anao fotsiny atompoko sady inona? Mirarosoanao amin'izao ianao azy zazakely izao. Inona? Mety afinaritra be zao rehefa teraka izany zanako izany e. Dia sady milalao zazakely koa za amin'izay. Fa tia ve zaza mitonantonana e? Taizany nafatany. Na fahalalam-pomba mihitsy tony tamin'izay fa sady mpiandresak'olon-dehibe mipiditra ny fiainan'ny olona. Andrasy fa mahita aty androany. Madama. Tsy ngamba ny afiantsika Madama, mifona re tompoko. Mbola laiza ny azo any. Maninona finoana ohatra izao e. Ty rehefa tsy voana tsy marina. Madama. Efa tenenina foana. Mifona re tompoko. Aza malaky mifona ho aza malaky mifona. Mbola tsy tapaka angety e. Za mba ianakena ran'ity Madama, mifona re madama. Ataovy ihany fa afaka ny an'ity vao avelako. Madama. Tsabatsapa ihany ange fiaina ve? Tsy sainany sady maditra raha tsy taiza. Ale mandeha any. Dia efa mampitandrina indray sao dia anitatra sy tato-bolana ny amin'ny reniny ity any. Endry tompoko. Tonga dia sady vonokotsy anakwantra ny roahako tsy hipetraka atao amina tsony nareo mianaka. Aleo soloana any fa ny olona mitady asa milahatra ao ambavahady ao. Madama. Dia efa mitena izay ary lasa ho mandeha any. Makarary maso. Loatra ro nazo madama fony e. Tsy nisy inona nataoko nefa mba niarahaba azy fotsiny a dia rehefa tsy tariko be rehefa nazo ana. Ka
marary daholo ny lamosiko nitaroany tamin'ilay kifafa. Sofiko maneny tena be fa sotso tomin'ny elabe. Nantongotra ary samy mila tsy afa-miatsika mihitsy fa andrengy avy afaka mandeha. Dia inona izany no lasaiko aneny raha manontany anay izy. Ho lasaiko azy ve marina? Andainga amineny andainga. Zavatra mbola tsy nataoko hatrizay ny hira tamin'ny voamasoko izay 10 taona ny iainako teto tany izay. Angambako mety ho pedineny tamin'ny zavatra nataoko. Alora rangahy tazomina ho arery ka ataoko hatrany tsy misy fa sao dia no zandray ny antony avoaroakanay mianakato. Dia ahoana nefa raha hitany neny ireny maratra be dia be ireny ka. Aleo rangahy valiako amin'izay hitsony vavako amin'ny fotsiny ka. Tena marary daholo ny vatako. Aleo andeha tady pomady ahosotro amin'ity tongotro ity aloha ka. Tena mba mahafinaritra mihitsy ny toetran'ity feno kely ity ka. Tsy vitany mahalala fomba sy mahay makasitraka an'izay natao azy fa sady mazoto tsara amin'ny asa ataony ny tsy mba mamalifaly izany. Sambatra ihany aloha raha maro tanteraka azy. Afaka hiateherina rehefa any aoriana any. Jerenge raha tsy efa avy nanasa fiara izy teo dia io indray fa lasa nanamboatra zaridainy. Tsy mila nirahana akory. Mba tiako ry izao raha mba manana toetra feno fahasotoana ohatran'izao zanako rehefa any aoriana any. Dia inona marina moa izany izao no avin'izy ity? Tsy fianarana taony, tsy velam-bola hitany fa dia voahidy ato amin'ity fefy ato ity nandritra ny izay 10 taona nahaterahana izay. Andraso aloha eny dia resahako mitokana izy. Sady taosondrina ery ity iziko. Fiaina. Ahoana tompoko? Fa mbola tsy vita foana nga izy izao Manao andra mise? Salama. Efa kely sisa ka miava sy manondraka an'ireto voninkazo amin'ny sisiny indreto aho sisa dia vita. Ay kosa, ajanao ny vetivety aloha io dia avianao eto Ka sao dia... Tsy misy an'izany fa vita foana io Fa misy ilaindra mise ananga sa? Mipetra aloha fa iresaka tsika Iresaka? Inona ary ity matahotra be ity? Ka le asako ngera mise mbola misy tsy vita Pedy madame io sa? Za no miteny aminy fa tsy pedy izany fa ahoana ary feno? Eny tompoko? Inona izao mifanirindry-mba tiandry ho tanteraka raha meka safidy indry? Mena safidy? Fa tena marina ve izany resaka raha mise izany sa mianiany Tsy manany any andry izany mba te hahafantatra an'izany hetaheta-ndry izany fotsiny maharay aman-dreny zanaka antsika. Ka zangero mise izany naka-piasa trano Dia manino? No izany dia piasa trano koa izany Inona moa zavatra mba ho iry koa raha mise Sady na izy koa izany fomba ahoana koa ny hatanteraka an'izany Ny olona rehetra manana faniriana. Ohatra hoe teo lasa dokotera feno rehefa lehibe, na reny mpanjaitra mahay be iko izany reny Eny mba efa fandriko hatramin'izay izany ho lasa mpitondra rally izany raha mise Le hitandra mise le tobila mandeha mafy be manao korsa fifananandreny Izany ve? Tena tsy napoziko indray fa inona nefa ny antony ka? Ka reny hitako amin'ny tele reny ngetsiana mbola vitsy kely ny vehivavy sa manao an'izany dia motra mitiko raha mba hoe mahay an'izany kosa za Tena maharan'izay ity zazy ity ka. Nazary fanina kely indray tamin'iny valiteniny iny. Dia ahoana moa izany fomba hatongavana amin'izany marina raha tsy nandeha fianarana izy ka? Maro maninona moa raha afaka tanterako mihitsy izany
Sady mihina fa azoto izy. Fa toa miteny tsondra amse. Mieritreritra hoe maninona moa raha ampianariko mitondra fiara ary feno dia amin'izay rehefa lehibe ny zanako dia feno mampianatra azy. Mba mampiomehy koa amse ka. Marina zaniko. Zao sabotsy androany dia tsy miasa. Hoentiko miaraka aminay mivady nareo mianaka rehefa avy eo dia anaovako surprise tsara be mihitsy nareo. Surprise? Eno vitao io fanondrahana io dia miomandry dia teneny koa raha matomarita. Ka sao dia tsy mety nge zany raha amse fa zay nge asa no. Tsisy an'izany feno fa rehefa zay dia zay miandry anareo mianaka zay. Dia ahoana zany? Eny ka efa zay moa zany ny baikoko, tsy maintsy tanterahana. Arinona raha mahavarina samery anjara-tainy ery. Ary tsara resaka be amin'ilay kala feno mihitsy ange izy zany. Jere raha tsy faly ery. Dia inona moa zany zao ny resahandreo eo? Mino kosa aloha fa tsy sahita taran'ilay nandrarako azy ka laniny io efa nataoko nafay azy tsara mantsy ny meko azy iny. Ary sao dia mba mitady akariranrirana eny amin'ny samy any sa mitady ketriketrika andolona ny saim-badiko dia amin'izay mivadika amiko izy. Andraso aloha fa mitediko no fetsy reto izany. Raha marita koa mantsy hitako manara-maso tsara ny zareo miresaka ery, tsy mahita navy ety amin'ny terasy akory. Sura fa efa tena kopakisasana mihitsy ny reto raha zao. Dia mety toronevitra koa ilay tsisy sainy io. Rehefa tsy naompy izany ny fo malady dia samy indray no hodina ny sainy. Mahay ianao raha marita fa mbola mahay lavitra anao ianao koa izany fony izany sady izay mpiasa trano kely hoe no mitady ametsy ndrasy fifakahita sika. Tsy mety zany ry feno dia azo vavabe amin'ny madama indray nga ianao. Ka ozy ny teny ramoseo hoe surprise nge zany ataony amintsika zany reneny. Tsy mirarahana zany tsy ilaiko mandeha any ianao fa miara-mijanona amiketo. Raha manontany ramose dia atao ve mbola be raraha hoe zay. Fa inona koa moa nefa ny antony resahandry tamin'ny ramose teo Ka izy nge reneny nanantona ana fa tsy hoe za kory ny te resaka aminy sady tsy hitako koa izay olonareo amin'izany. Fa tsy fantatry indri moa ny toetran'ilay madamo vony io ry feno. Ary efa lehibe koa nge indri tokony hatsapan'izany tsy tokony ho janona io zazakely foana. Ka inona ary izany no teneniko rehefa miantso antsika eo ramose? Efa milaza aminao hoe atao ve be raraha zay androany. Indray ary dia mandehana horony ny lamba rehetra ao ambadika eo fa mbola hipasoka indray rehefa avy eo. Malala. Mba miakanjo maivamaivanao fa mafana loatra reto ka. Sady tsy tiako raha reti no etiko mivoaka any. Fa andeha hivoakaiza amin'ity andro sabotsy maraina koa ianao? Misy zavatra kely hojerentsika izay ery an-tanina reniny ery. Ianao koa nge miaraka aminay? Miaraka aminay? Izavy zany? Ka izy mianaka rea? Inona? Zaniko, mba tiako entina hivoaka kely any ry zareo na dia hiandry ao anaty fiara fotsiny ary mandra-pijeritsika an'ilay izy. Samia. Dia tena ilaina ve ny fitondrana ny zareo any nefa? Za zao mba neritreritra hoe weekend ny andro dia mba ho antsika sy ianao rery. Zay. Hitondra n'izao korotan'olona rehetrarehetra izao. Mpiasantsika ngeo ary eo fa tsy fianakaviantsika. Dia maninona nefa? Tsy misy tokony hoe hanala baraka anao akory eo.
ataoko mba manana akanjo madiotio azo anaovana ihany izy mianaka, sady misy zavatra kely nampanantenaiko ny feny koa e. Zany e, rehefa any vao meko azy. Za iaro le efa nahiko. Efa voaresy lahatra tany ty samy ty raha zao firesan'izao. Andra soary. Fa ino ty mandrevindrevi tapiko ty e? Omeo ary eo akanjo reo de andao andeha sao de ho taraiky eny amboteazy aty indray. Zary samy tsy mitondra n'iny zany a. Ha? Zaza matindra tsy mahalala fomba sady mpandaingy iny. Fa nisy inona? Ka mandehana ange ao an-dakozia raha tsy mino ianao e? Maninona? Simba le robinet vao napetaka tao. Rano mandrika eraky ny trano hatrany amin'ny salon. Nefa ne de robinet vao namboarina ohatriny io e. Amin'izay izy izy ianao anontaniako. Lazay fa tsy izy ny nanao an'io nefa tsy misy olona afa-tsy zareo miditra ato. Le reniny moa zany amin'io de mbola miaro azy foana. Fa oviny zany ry vony a? Ohatrany tsy nahino an'izany a? Ka vao tamin'ny marina be zany e. Hatramin'ny tapiako ao simba. Nefa mba katohako tsara taretany amin'olona iny. Za aloha de tsy anaiko mora amin'izao fa teneniko anao e. Fa ahoana e? Asaiko dioviny sy amboariny daholo izay nysimbany tao. Esoriko amin'ny karama fa za tsy miasa saina. Ratsy banky ako. Ary naninona tsy niteny an'izany tamiko koa ianao ka? Ka elange mbola sahirina tamin'ny asan'lahy e. Zany koa ve de hitako tantarana isak'izay mihetsika izao. Ka aleo reo entina ry zareo de rehefa tongotsika de ataony zany a. Ishi. Sika nge tafaverina amin'ny telo any fa raha fatarany. Antsika misakafo atoandro. Tsy manaiky an'izany e. Tsy maintsy ataondry zareo zay avy tanan'ireo androany. Ary tsy amelako mihitsy moa zany raha tsy vita. Mba mampalelona koa ny zavatra simbasimba fotsiny amin'izao e. Tokony saziana mihitsy ary izy rehefa manao ny tsy mety ohatr'izao. Bon, eny re. Ijeran'izany aloha de tonga de miandry ao anaty fiara. Aza hely ianao a? Tsy ela ka. Anao lokomena fotsiny a de ho avy. Mbola ho aiza ny nanaovako anareo mianaka e. Andeha hivoaka zay fa say vao miverina zay mitady anay io raha Marta. Eny tompoko fa voaray. De mba mboary kely ho zavatra nataony zanaka ao an-dakozia makany amin'ny salon io azafady. Tsy de ahita an'io tsony a rehefa miverina eo a. Mazava angamba zay. Eny tompoko. Tena tsy nanao an'io zary neny marina nge zany e. Ianao nge ry feno niditra tato farany e. De tsy ianao ahoana ka. Sady jerenge efa simba tanteraka ty e de ahoana io zao. Ka zaho ary neny tsy nanao an'io zany sady tsy nikitika teo mihitsiny tena hitan'Andriamanitra nge zany ry neny e. Ka angatra zany ny teo. Sa ve de sa andainga aminao ary. Oviana zany za zao nefa nandainga tamin'eny ka. Ohatra mahalasa saina ihany zao hatramin'izay io tsy naninonako zao vao simba tampoka teo. Tsy misy akoatranay mianaka ihany nefa zao ny miditra ato. Misy zavatra hafa kosa angamba ambadika zao ka. Fa inona ary samy ny antony hitondranao anaty mino mantsy fa misy antony zao. Ny tena antony aloha misy roa e. Ny voalohany mba te hizara ny hafaliko aminao amin'izao porofom-pitiavanao menao azy ao. De nitondranao ny zanantsika ao ekipinao zany. Andray, sambatra be misaotra ký samy malalaka. Matoky ianao ana fa oreny fitaratra ho an'ny zanantsika. Faharoa nanoana mifoky loatra ny resaka ny fanaovako tamin'ny feno. Nieritreritra hoe mba hoentina mivoaka ty ivirana ty izy mba ahafantatra ny tontolo aty. Raha tsy diso mantsy de mbola tsy nivoaka ny vavahady io mihitsy ny zaza iny hatramin'izay. Nefa raha ny fijeriko azy zaza mety ho lasa lavitra ihany izy iny. Samy tsy hoe tsy fitiavako anazy akory fa
Za mahita hoe mety tsara velatsy fotsiny izy rehefa eo masonao. Vahoana? Ka jereo amin'ireny zavatra nataony tamin'ny marainy reniko. Mbola betsaka raha ingeny zavatra ataony eo fa za fotsiny no mandefitra indraindray e. Leo aka. Mampalahelo indray zaniko. Za efa nieritreritra hoe vonona niantoka ny fianarany ary angalako mpampianatra mitokana ao an-trano mihitsy izy dia ataoko izay hatafita azy. Diso ianao ry Samy a. Vahoana e? Za rehefa resaka aminao mihitsy hoe maninona raha tsofinarana amin'izay izy mianaka dia alefa handeha. Efa ela ihany koa ne izay ny raha natao izay e. Mety efa manitatra hevitra hafa indray ry zareo amin'izao. Indrindra moa fa tia raha marita ty. Ka horohana hiala tao ve izany ry zareo raha araka ny teninao e? Koa maninona moa? Mpampiasa azy angentsika e. Afaka manolo-piasa tsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny condition antsika ny zavatra ataony. Be dia be ho ano mitady asa dia soloana hafa indray. Dia ho aiza moa izany ry zareo ry vona? Ianao nge mahafantatra tsara ny antony nandraisantsika ny Marta tamin'ireny e? Ary efa nifanarahana tamin'izany fa mijanona ao amintsika foana izy satria tsy misy fianakaviana afaka ampetrano azy. Shita tadidiko tsara daholo re zany. Fa miova manaraka ny situation koa io. Toko ngamba fa fotoana izao. Mbola mila dinia izany ry vony rehefa ny an-trano hitantsika io. Marina izany. Sady aleo tsisy mbaina amin'izany resaka izany ty sakafo tsara be raha tsika ty. Sa ho anao izay lahy? Eny ary. Ohatran'izao foana fiasandry ny ainatsika ato. Na zavatra tsy natao ary dia tsy maintsy ekena no nitoetra ratsy zaka tao mahataminy vony. Sao dia mba efa tsy raro nitsondro neny ka. Feno ekeo aloha rereto fa any andro ray tsy maintsy mbola hitantsika ny anjara masoandrotsika. Indrindra moa fa rehefa voaka ny marina. Marina? Fa marinina ry neny? Tia zako tena lasalasa ny vavako. Saika voalazako ny tsy tokony ho teneniko. Ontsa loatra amin'ilay zanako dia saika hiteniteny foana. Andrasa aloha mody ahodina aingana ny resaka. Ka ny marina momba ny fiainana rery feno mbola hitsimbadika io indray androany ary ho tafiditsika. Fa tsy efa 10 taona mahery fe izay ry neny niretana an'izany tato Maninona raha andao hiala tato amin'izay dia hanorona fiainana hafa ny ivelany amin'ny tsika. Tena efa manomboka tsy zaka tsony kosa ka. Mahereza ny zanako aza milofika mpandehanana ohatr'izao ianao manome toky ianao fa tsy maintsy ahita vahaolana. Dia amoron'inona indray hono izany ianao ty Ramatoa Marta. Sa mihevitra na ho dondrom-belona ohatranareo dia anaiko fetsena kanadizinao fa miramose indray. Azafady madama fa resaka hafa mihitsy angeny resahana eto fa tsy misy idiran'izany. Miala tsiny raha nanohana anao. Tsisy esako saina amin'izany efa fantatro ingeny tanjonao ary tadiova mbola za ihany koa mamelonareo ato vao misakafonareo. Fantatra inge izany madamy ary efa miazaka manao izay mahafapo anareo mivady izay isan'andro. Mangina ry le kala feno kely ty zaza mba valivalindry efa miteny foana sa mbola mila darakako fafandray vao anakombona an'io vava mipetsopetsony io. Kare madamy vony ka mandreraka izy Ramatoa ty Asa dia vonoinao foana reo zanako io ka rehefa tsy mahay manakatona ny vavany izy Ramatoa ty dia zamy manakatona azy mandrakizay ary lasa diovy io pisiny io fa tsy lozana mitango lalitra fotsiny eo. Rehefa vita zay dia ahoro miadana ny entanareo fa rehefa tonga ramose dia omeko hatramin'ny ariary ambiny ny karamanareo dia lasinareo. Pareraka re izay madama. Tsy rarahako efa hatramin'ny maraina ngezo izay tsy mipetraka mihitsy Sady tsy aleo ve rehefa mba avy misakafo vao ataonay izany Inona? Mbola tsy nitelina akory ange na dia rano azy ty zanako ty nefa efa amin'ny ray sasany izao. Tsisy mihinan-kanina izany eo raha tsy ho vita. Za ilomandry efa kelikely angakaingana fa azy lozana mivandrafandra fotsiny eo Zany ny anako teanao. Maninona nefa raha tonga dia mandeha fotsiny efa anaovana an'izao rehetrarehetra izao mbola mifikitra ato ihany. Tsy maintsy ataoko raha ngazy andresen-dahatra ny samby raha vao tonga eo izy le kala ratsy tarety efa mitombo saina sy vatana ihany. Marta moa ohatra manomboka mafimafy loha zany.
Fa inona ary no mahatonga ny vony lasa maka alabe azy mianaka tataotra izay? Zaho aza moa izy misesika amin'izany androaka azy mianaka izany foana. Marina fa hoe misy raha sy asa tsy vitan'ny zareo na fatsoa nataony veny fa na zany aza. Matetika raha ntsikaritra fa fanasiketahana fotsiny ihany ilay izy fa tsy tena nataony akory. Sahako moa vinaty manara-batoko. Izany hoe tsy misy fantatra izay tena tantara ny trangatany aloha tany ankoatran'ny hoe raha marita efa mpanampy an-dry zareo taloha dia nampidirina hiasa tao aminay mivady. Zahay koa moa nila mpanampy raha teo tamin'izany. Vao maty ilay anatahany vony dia nangataka tamiko ny hipetrahany marita tao aminay izy na dia efa nitaiza kely amin'ny feno ary. Dia izao vony indray tia ny te-hanala azy ato. Misy pejy tena tsy arako mihitsy raha izany fa malasa an'izay koa dia tia taratasy tonga tamiko tato am-piasany ity sady mampangoritsina ny voasoratra ato anatiny. Ilazao ny vadinao sy ilay mpanampinao vavy fa hipotra tsy ho ela ny marina. Dia ny marina inona nefa? Amin'izay tsy misy ahafantarana an'izay nandefa azy akory ilay izy fa anarana kely hoe Claude fotsiny ny eny ambany. Za ve mety jiolampampiororo anay Tena malasa an'izayko ilay izy ka. Na zany aza aleo aloha tsy mampandre polisy fa hiezaka hanao fanadihadiana miafina. Ary mino fa misy ifandraisany amin'izao zava-mitranga izao io taratasy. Aleo hody amin'izay ka. Okizitiny eo indray rakibo hoe ela be dia hitondra gato etsy ihany fa so azo londolondo indray tonga any an-trano any. Rehefa vonindreo daholo ny etan'ny zareo ry samy efa nysavaiko daholo koa ireo teo. Manatitra ny zareo eny amin'ny fasankarana sisa ny ataonao rehefa handeha ianao. Izay efa vita ny adidiko ka. Andraso aloha Inona ihany ilaiko fantatra kosa aloha hoe tena te handeha marina ve nareo mianaka. Dia inona ny olana tsy azo vahana ka androana anareo? Rehefa te hiala izy ry samy dia aleo handeha. Za nge tsy nandroaka ny zareo tsony fa ny fanapa-keviny ny azy. Nareo nge ny anontaniako maninona ny tsy mamaly nareo? Zaho angamba mety tsy maninona sady manjary fifandirana lava eto ny iainana. Mety ampikorotana ny tokantranonareo koa ny farany. Tena sitraky ny fondriva izany ry feno. Tsy afaka ny andahan'izay voalazan-dreniko ara-misea manaraka izay fanapa-keviny foana. Mba modendreo ilay kala saka manafika io ty. Dia ho aiza moa izany nareo ty rehefa hiala ato ka? Nareo nge raha marita araky ny fantaro dia tsy manana fianakaviana tiana ray azy. Mahita an'izay mety efa ranay foana izay vaza matahotra ianao. Fa inona koa nefa mbola hanadihadiana ho an'izany rehefa te handeha izy dia malalaka be mivaravarana. Ka raha izay ny hevitra reo tapaka dia ndao ary ampiakaro anaty fiara ireo entandreo dia lasitsika. Zay afaka ihany ny tsilona ny elingelina. Ela ny andrasako an'izay fotoana izay tsapako maiva ny ary ny fianako iray manontolo. Ohatran'ireny hoe nisy entana 5 taona ny aly ireny tao an-damosiko to. Tsy mahafantatra ny raha matovony tokoa nganareo raha marita mianaka. Ny amafanareo teo amin'ny fianako ary nefa saika nataoko maika fananaiky ny ala tamin'izao fotsiny. Ary ny fikarakarana ny taratasy izany sisa natao dia izay ny tanjona manaraka. Efa lasa aloha ina ny lozana nanontany.
Mialatsiny aloha izy mianaka fa tsy afaka nianaraka ny eritreritrareo amin'ity indray mitoraka ity tsy maintsy nandray izao fanapa-kevitra zao mba ahitako ny tena marina. Fa hoaiza moa tsika izany Ramose, tokony tsy hivily akinga tsika ka zay no nialako tsiny taminareo teo hoe tsy afaka anaraka ny sitraponareo aloha za androany. Fa ahoana diso lalana nga ianao any amin'ny fahasankarana nge zay no tokony apetraka ao aza manahy ianao Ramatoa Marta, efa tongotsika. Tonga? Tongotsika. Aleo avoaka daholo ny entana rehetra dia otao miretsy lehilahy retsy miakatra any ambony amin'ity hotely ity. Aolo nareo mipetraka mandra-pahitako an'izay tadiaviko Andraso aloha Ramose, nisy zavatra very nga no tazominao ato izay mianaka? Efa zatra ny ambakaina ohatran'izany foana nge zay Ramose Samy Zany no mahatonga anay tsy manana koatra ny fresisa fa tapitra nanolonan'izay entana simba sy velona lazainy madamo vony vadinao daholo. Nga misy an'izany? Ie, fa... Ka tsy nilaza hoe nangalatra nareo nge. Ary tazony ihany aloha zany fre zany fa mbola tsy ilainy. Zao ato amin'ity hotely ity nareo no mipetraka. Aza mivoaka ato mihitsy aloha raha tsy hoe misy zavatra tena ilainareo maika. Misy an'izay ilainareo rehetra ato na sakafo zany na kojakoja hafa. Mandalo atao aminareo isan'andro ihany maka an'izay valim-panontaniana manitikitika. Fa inona ary ty ataon'ny Ramose Samy ty sa ve mahafatapatatra zavatra izy Tena mino fa zay angamba matoa vatany aty aloha zay matoa tsy ateriny. Ary maninona raha tonga dia ararotoka amin'izao ka nefa sao dia anahirana indray ka aleo aloha arahana fotsiny amin'izay tiany atongavany. Ramatoa Marta, ahoana tompoko? Mananola zay namiko nga ianao. Andeha mantsy io aloha fa raha riva vao miverina mandalo indray. Anka tsy misy Ramose Eny ary, fa raha tsisy ilaina dia lasa aloha raha riva zany. Orineny tena mba hafahafa koa zao Inona ny tonatonanantsika ty amin'ny tony hotely lafo vidy be tony? Miofanty veriny tsy efa ahivitantsika sakafo mandritra ny 2 volana. Ka nazara ngeky mba gagy. Mety tsy mifanaraka amin'ny lohany angamba le andefantsika amin'izao dia naleo ny alanenina any amin'ny madamo vony aloha. Mety izay koa angambany. Tena mbola maizina amiko tanteraka ny tiany Ramose atongavana. 2 andro zao zay no nijanona tato fotsiny. Sady tsy afaka mivoaka ny tsy afaka manao ninona fa misakafo dia matory dia mijery tele. Aleo tonga eo mihitsy izy dia ho anontaniako ka aleo koa sokirina izay tena marina fa hafahafa izao. Ary nga tsy nisy vary ny to zavatra hafa mihitsy ny sakafontsika roa. Ka tsy navita nahandro lesy dia zavatra efa vita ireo nafarako ireo Tsy nivoaka fa natsoky fotsiny zareo dia nateriny zareo teo. Fa ahoana tsy mety amilanga? Mety amiko ka. Tsy manina fa efa io ny eoko. Ianao le hoe sao dia tsy tokony zatra sakafo be lafarinina tony fotsiny mampiaya Tsy manina izany ndre io Sady zangetsy hoe mihinana foana mba androany fotsiny. Tsika tsinona mbola tsisy mpanampy dia aleoko aloha manao an'izao. Fa ahoana marina zany ka. Hijanona amin'izao zany tsika sa... Efa nanavatra ny amin'ilay agence manana mpiasa trano izay ko andefa olona eo zareo raha pitsora mety amintsika hono dia raisina. Kosa? Tsara zany. Sady ianao tsy tokony hanao reraka be fa mila manao repo foana ozy ny dokotera. Ka izay mihitsy sady efa andray efa-bolana nge zao ny kiboko Tena mila mitandrina tsara ianao na dia miakatra sy midina amin'ny tohatra io fotsiny ary fa hono ary fono. Ahoana izay ry dada?
ohatra ny hafahafa koa le atsona amin'izany hoe dady zany. Ka efa mizatra an'izany moa zako, efa ho dada ngela afaka tia mivolona no any e. Ay marina moa. Fa zao Ye? ianao ve mahafantatra na fantatra olona atsona hoe Claude? Ohatry fa ino tia mahakofina anao e? Le poavra tamin'ity misaotika ohatry ny hoe be loatra izany dia sondrovaka. Ohatry ay ka misotroran kely ary aloha e. Zay tsy maninona tsony? Ye, efa mba tsy maninona. Kay, saika maty marina. Zany raha tsy efa saika nijanona tampoka ny foko. Fa iza raha niteny an'izany anaran'izany tany amin'ity samy ity? Olona mitovy anarina ve sa tena izy? Aleo rangaha ho tiana tsy taitra. Aleo kalma ihany fa sao dia hanimba zavatra eo. Ary vao nilaza an'le anarana dia tonga dia kofiny vony. Sady tsy rety izy fa mivoaramena hatramin'ny tarehany ray manontolo mihitsy. Za nefa tsy mbola nilaza ninina akory. Dia nahafahafa zaho dia ho sanatria ve ka misy idirany voly le olona nandefa n'le taratasy tany ampiasany? Dia inona nefa? Vony ary tsy nivalianao nge ny fanontaniako teo e? Fa inona tsara moa le nanontaniana teo? Mbola any amin'ity misy anakofina anaty koa ny saiko e. Mahafantatra olona hoe Claude ve hoa ianao? Ka be dia be ngery samy ny olona atao hoe Claude. Na ny mpiaramonina manodidina eto ary ve tsy hisy an'izany ozy ianao? Tsy mahafantatra ka. Fa iza nefa izany e? Dia inona ny tedaviny? Olona nametraka komando tao ampiasana tao dia nitady ahony e. Nihevitra fotsiny aho hoe mety olona mahafantatra angamba na mahafantatra anao. Ishi, ainy ianao mety olona te azo réduction fotsiny ko. Mahita fika foana ngelesy ny olona rehefa te hitady tombony. Sady hoany lo sakafo ka. Zavatra tsisy dikan'izany ny asana sainy eo. Masto manary. Za ohatry ny voky izany sahady. Oaka izay fa rano ngamba sisany sotroka. Ay, nefa dia mbola tsy misasaka akory nge ny eo ambilianao e. Oaka izay ohatra ny tsy azo azoko indray le izy. Oui. Miarabanao monsieur Samy? Manao ianao? Ahoana zay? Saika hitondra andreo taratasy eto ataosiny tompoko azafady. Ay, eto aty ary. Dia misy olona mitady anao maika eo ramose? Efa nilazaiko izy hoe tsy afaka mandray ianao fa olona izy aloha zany? Tsy fantatro tsara. Fa hoe efa nanatra taratasy teto aminao hony izy. Ao zany le olona? Eny tompoko. Sorry olona. Saif miandry kely vetivety izy. Mety atsasakadiny eo fotsiny ngamba fa andeha vetivety tsy misy kary olo fa ataovy izay hijanona anao mandrapivery koa. Tsy haiko. Hita dia avy hevitra tsy andehanany mihitsy aloha e. Rosoy zavatra azo hohanina sy sotroiny mandra-patongako. Dia ataovy any amin'ny birao hafa any aloha izy fa aza apetraka ao aminao ao Zay. Eny ara ramose Tonga dia ararotiko zao dia zao ihany fandraso. Allô? Tena mialatsiny chérie. Misy taratasy tsy maintsy ilana ny sonianao ny aty ampiasana zao e. Dia zay ny antony atsoko anao io. Ka tena maika re le izy Tsy azoko ampiandrasana fa tena zava-dehibe ho an'ny orinasa. Zao dia zao re raha mety asaiko alain'ny soferany ianao. Sa eny ary. Azafady rehefa nanapoka be anao Miandry anao ato amin'ny birao zany Ok, bisous. Zay. Ary andraso andeha aingana. So fa akaiko ny nametrahako andry zareo.
sesamy fa misy inona e. Tsy manam-potoana anazavana nininina aminao aloha raha Marta. Tsy maintsy mandeha zao tsika fa misy ilako anareo mianaka farak'izay maika any am-piasana. Ka zangy saika. Rehefa avy eo re zany e. Aleo mandeha fa sao taraika eo. Eny ary tompoko. Mandeha amin'io taxi io nareo zany fa za hitondra ny fiarako ihany. Zay fa any am-birao tsika miona. Tena tsara be kosa ty orinasa Andry Mbs amitiriny eny e. Sady hitako tao ambadika tao kay fa be piasa be mihitsiny. Roveriny eny tsy efa roanjato. Ka orinasa mamelona tokantrano be dehibe nge io ry feno e. Ary tsy tia ihany koa ny orinasany fa manana hafa koa izy mivady. Ka? Fa zao rehefa tonga eo izy dia tsy miteny ninninina mihitsy aloha ianao. Fa Mialatsiny izy mianaka fa mbola nijery zavatra kely tany ambony Tsy maninona akory ka. Fa zao raha misesamy raha hoe resak'olon-dehibe nataontsika eto dia tiako raha tsy ho eo feno satria ka tsy maninona fa aleo izy eo ka. Tsy dia misy hoe resaka fenina azy akory ny ataontsika eto. Fa inona ry samy zany sony tsy maintsy fa maninona atao amin'ny birao anao ato moa reto olona reto? Fa tsy efa nodiny ambanivohitra anganareo? Sa tonga angataka-inona indray? Omeo izay ilaindreo ry samy dia aleo andeha fa mandoto trano fotsiny ato na ny mijery an'zareo ary makaloiloy Moramora aloha ianao ry vony aza misendootra be ohatran'io fa tsy mety amin'ny zanakao zany. Ka ny fisian'ireo mihitsy raha mampietsika ny alerziako. Ny zanako ary zany mila hivadika mihitsy. Vetivety fotsiny ngery zareo dia mandeha. Andraso mba ampidiry kely nge madamy io le olona ny Andry nitady anao avelanao zavady. Tsy azoko. Olo manakaja anao fifanarahana amintsika very samy no ampidirinao eto dia ho afangaronao amin'reto fako reto. Mandrosana tompoko. Fa to Monsieur Claude ve ianao? Olona mitovy kosa angamba sa Endry Marta. Zato koa ty. Claude anadahako ve? Fangatsy Fangatsy tsy efa maty ianao? Inona rety iry lanitro? Fa izy io ry neny to ohatran'ny gagabe daholo nareo. Mangina aloha ianao resak'olon-dehibe zany. Claude? Efa maty koa saingy tsy nately mifasana akory fa nangina fotsiny ihany mba hiposahan'ny marina ny arina ihany dia izao fotoana izao zany. Tsy azoko. Enao ingery Claude ka efa nalevina efa ho 10 taona mahery zay dia tsy nately mifasana ahoana? Tena sao dia angatra ary io samy matahotra ka say vao mivoakany io. Ay fantatrao izy ry vony. Dia ianao koa raha matoa Marta? Ka efa ela ny ansaika nazavan'izany taminao fa aleo izy nilaza nytiany ambary. Na zaza manty tsy maharaka nininina amin'izao zava-mitrango izao. Tonga nametraka taratasy teto amiko fotsiny izy dia izay ny fantatro. Taratasy? Le taratasy nolazainao ahiny ve? Zato koa nanao an'iny raha nabavy ary niniko natao satria tapitra hatreo ny fahanginana. Ampy izay 10 taona izay fa fotoana tokony ny voahangy marina izao. Marina? Marina inona? Fa ianao ve zany le anadahany vony hoe maty tamin'iny? Za indrindriny raha misesamy nisy olona maty sy nalevina tokoa 10 taona lasa izay. Rehefa ny sabotena mantsy ny fiarany etiko dia tratran'ny accident. Maitsy nisy azo niraisina ilay izy ary kila avokoa ny olona tao anatiny ary. Ka izay mihitsy angena ny trange. Za sy ny fianakaviana nijery mifatinao teny Ambotro-manjaka satria tsy nisy marika nahafantarany Andry anao tsony. Izay koa mbola nanamarina fa ianao izy satria hitanay latsaka tao ilay mety teny amin'ny sonanao. Ka tsy za iny raha nabavy fa iza zany ka? Iza no nalevinay tamin'iny? Rehefa fantatro fa nisy olana ilay fiarany hitako dia niantso ny mekanisien koa tonga nijery an'ilay fiara izy nilaza tamiko fa nisy ny gafo ny fiara rehefa nikendrena ho tratran'ny loza mihitsy
tsy navelany tondran'ilay fiara ntsony afa nasainy nandeha taksi. Izy kosa niezaka namboatra sy nitondran'ilay fiarako noto saingy iny tradozy iny. dia taiza izany nandritra ny fotoana ela be izay ange teto raha nataka tena nijaly sy nalahelo anao e. Tena marina ve zany ry vony? Tena nalahelo ny tianadahanao ty ve ianao? Fa nahoana kosa e? Tsy misy afa-tsy anareo minadary iny keny zanaky ny ray aman-dreninareo e. Ary zany ary ny antony nandraisako ny fitantanana an'ireo orinasanareo reo satria izay ny ahafahako hanampiana azy. Marina mihitsy izany. Tsy tokony nalahelo ahy izy ka mifanohatra amin'izany ary no izy. Za aza ny tena nalahelo satria tsy mba nanarika akory ny nahaterahan'ny feno zanako. Manina tsara. Zanakao? Eny mesiora Samia, izy ny ray ny feno. Rehefa niasa sy mipetraka tao amin'ny zareo aho mantsy tamin'izany dia lasa mpifankatia izay ary be voaka ny ata ty aoriana. Dia io ve izany ny datakorony eny? Io ny rainao ry feno a. Tsy zakany raha matovo ny anabaviko ny fisian'ny olona hafandovan'ireo arimberina velan'ny dadasininy e. Dia naleno nanilika. Tsy vitan'izay nanilika fa nikasa mony tanteraka mihitsy. Maninona tsara hoe ry Claude? Sao dia efa mivadika doary ianao? Anabavinao tokana ange za e. Ka nazary nge tsy nino an'izany ry vony e. Saingy rehefa nijereko ny karazany anamboarako fiara dia nitsotra izy ireo rehefa niteren'ny polisy fa voaka raha manao tamin'ny vola be dia nanao izay asimba ny fiara eny an-dalana mba hitrangan'ny accident. Tena tsy mino an'izany aho fa tena marina daholo ve zany ry vony marina ve zany e? Ka na ino ianao na tsino monsieur Sam dia izay marina. Rehefa eo am-pelantanan'ny polisy ihany koa miprofo rehetra anamelohana azy. Vony lazao aho fa diso zany. Lazao aho fa tsy marina zany e. Vonary Claude nety ny fitiavan-tenako aka tsy nijery mampiraitam-po antsika tsony. Natahotra loatra hoe anjakasakany hafa ny fananantsika indrindra moa fa resy-panara loatra sy ampanginy ny vavanao ry vony zanako io ary zanako tamin'ny olo tiako. Ka ianao nge efa andrarany dada tamin'ireny nefa mbola nisisika ihany satria tsy ny velany nitsarana ny olona ry vony ary ninona fanakanana dia tsy maintsy ataoko izay nandresen'ny hevitra tsy ny hafa ohatranao mba hatanteraka amin'ny faniriako indrindra ho an'io zanako io. Mazava aminao zany. Ary zay zany ry vony ny antony nandroahanao sy nanaovanao toetra tsy manjary amin'izy mianak'ireo satria fantatrao fa mety hanimba ny fikasahanao ny fisian'zareo. Fakarezay mifona aminareo zareto nety ny fitiavan-tenako loatra. Mifona mo Samy tena nanapa-kevitra fa tsy araka aminao tsony. Samy ty ahoana ny zanatsika? Zanako iny zanako foana iny alaiko rehefa teraka izy fa za tsy te hiara-iaina aminao ny anadahanao ary nataonao an'izany. Maka mosa raha matomarita feno mifona ho aza mamelany eloko ka misy farany daholo ny zavadrehetra raha matora vony eo. Mampalahelo kosa izy ry zareo ka na mampalahelo anao ary izy ry feno tsy maintsy hizaka ny ratsy nataony azakatraina efa ho velany ao ny polisy miandry anao ry vony oay azakatraina ho aza vony ny vadiko lasa dala ny vadiko re olona andrikako apio io mba tazomy reny zanako dia ahoana ny zanako amin'izao tazomy izy ny vadiko re olona lasa dala. Anjara Masoandro dia ampeny ny Anjara Malagasy Madagascar